Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasa ny bambalalina no ionana amintsika amin'izao fotoanan'io izao a. Dia faly indray ny tenako a miaraka aminao eto androany anatin'izao fandaharantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandaharana andramika izao a. Dia ny Aki radio a ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary a ny groupe izay maharesy a izay miaraka aminay foana isan'andro mandrotosa an'izao fandaharana izao. Ka dia manana fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra ary matoky sy mino ihany koa fa salama tsara daholo indray tsika rehetrarehetra ary raha tsy salama ary ianao a dia matoky afa hanasitrana indray ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Androany moa tsika dia hifampahery ao amin'ny adiny iray sasany eo. Raha androany no vao tonga eto a dia te hampahery anao hoe tsy kisendrasendra raha tokavinao teto. Misy raha ilan'ny tompo anao. Alleloia. Misy raha ilan'ny tompo anao ary efa ela ny mety tsy hoe mety fa efa ela ny voalahatr'Andriamanitra ity fotoana androany ity. Ary ity fandaharana ity dia sehatra anankiray a ahafahanao mihaino a feo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Ka raha tonga eto ianao androany a dia aza mihafahafa fa natokana ho anao ity fandaharana ity. Mety ity angamba ny fandaharana hitanao farany eto amin'ny Facebook ny live a paraparany alohan'ny andehanantsika tory raha mitovy lera aminay aty Europe nareo a. Indrindra moa fa ny any Madagasikara fa dia maharetatra amin'ny farany a dia mahazo toerana efa hampahery etontsika amin'ity androany ity. Fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra ary aza misalasala miditra anaty commentaire miaraka aminay a izay efa pakeo a dia aza atao hoe vahiny ianao fa atao ohatran'ny hoe efa paketo ianao. Alleloia. Dia mba hampianareo kely androany a mila fanampiana satria ny écran-ko anankiray mahita fa Marie-Jo a niditra voalohany teto a moa ny anankiray a miteny hoe Ranabavy Lina dia mba miandry confirmation aminareo hoe iza ny hitanareo niditra voalohany teo, Ranabavy Marie-Jo ve sa Ranabavy Lina satria ato amin'ny écran-ko anankiray a Ranabavy Marie-Jo dia ato amin'ny écran-ko anankiray a Ranabavy Lina. Iza ny mba niditra ay Marie-Jo zany niditra voalohany teo a. Dia tahiny tompo ary a Ranabavy Marie-Jo a ny fahasoavan'Andriamanitra anie a ameno anao a sy izay rehetra anao. Ny tanana maherin'Andriamanitra anie a tena hitambesatra aminao amin'ny fitahiany mahagaga sy ny fahasoavany a izay tsy manam-paharoa dia ny fahasoavan'Andriamanitra hanaraka anao amin'izay rehetra alehanao. Ho tahiny tompo manokana Ranabavy Marie-Jo a. Tahiny tompo koa Ranabavy Lina nanaraka azy tao ary natao artizanay de Madagasikara. Dia manaraka azy tao a Ranabavy Naël dia Eliana dia tahiny tompo Koda Léonie Aki radio. Dia ao ihany koa i Marie-Jo efa tahiny teo Verselina Sondolany Irina. Alleloia. Dia tahiny tompo Berthe Sava Rodine Marie Tojo Mikael Erika Raka. Ao ihany koa i Sondola Felina Rakoto Tsiry Amboaramiel Kadaka Malala Razana Monika Mama Valtina Angela Io. Ao ihany koa i Mama Valtina efa teneniko teo Erika Raka Andrina Suzelle Mama Valtina Herbetina Tahiny Jesosy Olga Onraso Nerina Rodriguez Faly Ray Ritovo Yama Tongasoa Fleur dia Tongasoa Mami dia tahiny Jesosy a Preta Marie Mampionna Fity Emelovely Soameva Kodenela Kotre Kamaradin'i Jesosy Preta ao ihany koa izy koa mbola tsy voarabako teo Rolianisa Sandola tonga soa daholo tsika rehetrarehetra. Erika Nambintsomakrina tonga soa daholo tsika rehetrarehetra dia maharetatra amin'ny farany. Alleloia.
ny fahasoavan'Andriamanitra ny ao amintsika rehetrarehetra. Androany moa nikipiaraka amintsika eto ranabavy Lina avy eto Frantsa, izy no hivavaka fanombohana. Ny tahitoko haingon'ny Irina Andrinasolo sy Arzasika Patitsia tahian Jesosy. De ranabavitsika Lina araka ny teniko taminao teo no hitondra vavaka fanombohana. De ny tenako moa nitondra ten'Andriamanitra eto androany tsy de ho lava. Ary ranabavitsika Mami any Koety no hitondra antsika anatin'ny vavaka ho an'ny firenena. Koa de tahin'ny tompo ary maharitatra amin'ny farany isika rehetrarehetra manomboka ny fotoana avy hatrany ary tsika rehefa zoma tahaka izao moa somary taratara tsika vao manomboka satria misy ny fandarana misy andrata teo alohan'izao ary de amin'izao tsika vao manomboka nefa mazava toatra fa tsy ho lava be akory ny fotoanantsika amin'ity androany ity. Tahin'ny tompo ary ranabavy Lina anao ny fitenenana ranabavy. Tahin'ny tompo pastera dia tahin'ny tompo tsika mianakavy miaraka manaraka izao vavaka fiambenana izao indray. Dia raisiko fifaliana ho mandrakariva ary havana malala ny fandraisana anjara amin'izao vavaka iarahantsika manao izao ary dia manasa antsika rehetra hiara hivavaka indray. I Jehovah Ray Masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao dia faly izay raha eo. Tena faly tokoa mbola omena izao fotoana izao indray mahatafavory anay eto. Misaotra Jesosy tena misaotra anao satria nosakananao ny asan'ny Satana dia folo sy miaramila nandritra ny tontolo andronay. Nanjaka tokoa ianao, naneho ny herinao tokoa ianao ka dia indreto izahay mbola eto. Ataonao tafahoana soamantsara mbola afaka hihain'ny teninao indray. Ilay teny feno fampaherezana izay tena ilaina tokoa amin'izao fiainana mandalo izao, amin'izao zavatra misy iainana ankehitriny izao. Amin'ny olombelona Jesosy dia miororo ny fo sy ny saina, matahotra, miahiahy kanefa efa naresy izany rehetra izany ianao ary efa naneho voninahitra ao ianao fa nandresy ny fahafatesana nanavitra anay ianao Jesosy ary izany indrindra no ijoroanay eto Jesosy. Izany no mampivondrona anay eto hifampahery, hifanitsy, hifanoro, hifananatra, hifanampy amin'ny alalan'ny torohevitra izay omenao anay amin'ireo teninao izay fampizaranay anay eto. Ko mangataka anao Jesosy hamindra fo, hamela heloka amin'ny olombelona no famandrahanay alohan'ny hanombohanay izao vavaka iarahana manao izao. Meteza Jesosy anadio anay amin'ny rahasoanao, hanafaka izay rehetra tsy fahamendrehana nataonay tsirairay avy nandritra tontolo andro ity. Mangataka izay Jesosy ny fanahy masinao koa hiasa mahery ka na inona sakan'ny Satana dia folo sy miaramilany hampimbo tanteraka soamantsara izao vavaka iarahana manao izao. Raha koa famirahanao ny connexionnay, ny telefona sy izay rehetra fitaovana ampiasanay tsirairay avy n'aiza n'aiza misy anay manerana ity tany ity Jesosy. Tena mila anao izahay, mila ny herinao izahay, mila ny teninao izahay, mila ny fanahinao izahay mampahery anay. Ary aoka izany rehetra izany Jesosy no anjaka amin'ireo izay rehetra manana anjara indray amin'izao fotoana izao. Ny fanahy masinao ny ikasika azy ireo ka ampiteny azy ireo ny hafatra izay ampitainao aminay tsirairay avy amin'ity anio ity. Dia matoky izay Jesosy ahafahanao ireo namanay izay any an-dalana any maniry iona ho tafahoana aminay eto amin'ity fandarana ity. Dia raisinao an-tanana gony an'ity an'izy ireo mba alako tonga, alaka are ny hafatrao ihany koa izy ireo. Jesosy ampitoera anatin'ny finoananao mandrakariva izahay. Aza vely salasala, aza vely ihanahana fa ianao ilay Andriamanitra mahery, Andriamanitra masina avy indrindra, ilay antokana izay tena mpamonjy anay tsirairay avy. Koa dia voninahitra sy tera natolotra anao Jesosy ary amin'ny anaranao mahafonjy no angatahana feno hanaovana izao vavaka izao. Dia misaotra ny vavaka raha io. Amen. Alléluia. Mankasitraka ranabavy Lina, mankasitraka ny ranabavy Lina tsika tao anatin'izay vavaka matsiro mahafinaritra tondratsika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izay. Dia tahian Jesosy ianao ary dia ny fahasoavan'Andriamanitra koa ny anaraka anao ary amaly fitianao Andriamanitra tamin'ny asa izay nataonao teto. Zava-dehibe ny fitondranam-bavaka ny fotoana satria
miankina nyity vavaka fotoana rehetrrehetra ataontsika ity eto androany ko de tahin'ny tompo ary isika rehetra tahin'ny tompo rana vavy lina makasitraka fanatera amin'ny ankohonanao de tahiny Jesosy alleloia sotra andreo koa makasitraka azy de fahasoavan'Andriamanitra koa ny amitsika tsirairay avy Sinateo ihany ngamba hitako mbola tsy narabeko teo ankoatran'ny misy fita ranabavy lalahy koa tahiny Jesosy halleloia noharitsika no hira anankiray de aorianan'izany hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra ty hira ty zany angalanao baiboly angalanao toerana tsara de hiara hira amin'ny voninahitran'Andriamanitra isika zao ataontsika ty hira mahafinaritra be ty Andriamanitra mahagaga Andriamanitra mahagaga ianao mino mahafinaritra ary tsika rehetra tahiny Jesosy Just
izy lay Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mahagaga, izy lay Andriamanitra mahagaga. Jesus anakidira numbuina bawal kanan fafate sanas snasakana fanitsanganya nao Andriamanitra Alléluia. Tapitra le hira ohatrany mbola neveko fahitoy nefa tapitra tampoka fa sondrina be mihaino an'le izy fa mahafinaritra be le hira. Tianareo ve le hira? Mahafinaritra be anahy le hira dia sondrina be mihitsy mihaino an'le izy dia ay tapitra. Misy fahataperany zavatra rehetra. Alléluia. Tahintom-paritsika tsirairay avy dia filazana aloha mialohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Rapitso moa tsika takany isan'andro ho anareo izay mbola tsy mahafantatra dia mitandrina ny andro sabata isika rapitso dia manao fotoam-bavaka tsika manomboka amin'ny 7 maraina tsika rapitso dia efa miaraka eto miaraka amin'izy amin'ny rahalahy Jonatana sy rahalatojo anatin'ny commencement akira dia mandray ny anjara asany indray mampionona amin'ny ray ora sasany amin'ny roa eo manomboka ny fotoam-bavaka dia miditra eto ny tenako mitory-teny rapitso ariva. Ho tahin'ny tompony tsika rehetrarehetra manasanao sahady amin'ny alahady ankoatr'izay moa zany tsika dia manao commencement anaty Zoom isika ao amin'ny groupe dia sotra anareo fa tsara le hira tena mahafinaritra iny hira iny dia amin'ny lahady dia somary spesial ny fotoanantsika eto satria amin'ny 1 dia hanao an'ilay fanoloran-jaza isika. Misaotra anareo izay efa nandefa ny anaran'ny ankizy efa anaty groupe nareo zao dia anatin'ny groupe iny alefa ny lien ny Zoom ny invitation alefa anatin'io groupe io dia amin'ny 1 tsika amin'ny lahady miditra amin'ny fitsofan-drano ny zanakareo. Zava-dehibe ny fitsofan-drano andraresinareo hoe zavatra kely na tsy misy dikany zany fa hiankina amin'io amin'ny alalan'io dia tena hoe ny fiainan'ny zanakareo ho tsaronareo fa zaza olombanina ny zanakareo amin'io tsika ray aman-dreny tsy dia misy io fiofanana be fa ao anatin'io tsika no misy fiofanana sy fampianarana kely fotoana fohy dia miditra amin'ny fitsofan-dranon'ny ankizy sika ka amin'ny 12 ho reto a Frantsa zany hoe amin'ny ray any Madagasikara ho anareo izay manan-janaka ho anareo izay any Madagasikara no manomboka isika. Alléluia. Tahintom-paritsika tsirairay avy
tafiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ary tsika amin'izao fotoana izao. Maki tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Matio. Hiditra ao amin'ny Matio tsika, Matio 4:4. Izara 4 kely tsika androany. Halleluia. Matio 4:4. Andininy Matio 4:4 andininy 4. Sady miarabanareo izay mety mbola tsy voaravako teo, amboarantsika zao mbola tsy narabaiko teo tahiny Jesosy ianao a. 29 niditra tary aloha tary a. Tery Albenja tahiny Jesosy a, Ranosy Olga. Sandola ao ihany koa efa narabaiko teo ny ambiny. Matio 4 ary a, andininy 4 ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Navakiko amin'ny manomboka amin'ny andininy voalohany mihitsy manao hoe ary Jesosy dia amin'ny anaran'i Jesosy, ary Jesosy dia nentin'ny fanahy nakany an'efitra mba halainy ny devoly fanahy. Ary nifady any 7 andro sy 7 alina izy ka no niavaka izany dia noana. Dia nanantona ny mpaka fanahaka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao dia teneno ho tonga mofo reto vato reto. Fizy kosa namarika nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokin'ny vavan'Andriamanitra. Halleluia. Amen. Tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokin'ny vavan'Andriamanitra. Jesosy moa teto tsy hoe namorona teny fa teny teto a dia efa tenin'Andriamanitra efa voasoratra. Jesosy zany teto tsy hoe niteny zavatra vao niteneniny fa Jesosy teto a niteny tenin'Andriamanitra. Satria io teny io a dia efa hitantsika ihany koa any amin'ny Deutéronomia. Any io teny io a dia efa voateny. Ravakitsika any amin'ny Deutéronomia 9 a ka ny andininy 7 dia mivaky manao toy izao. Ravakiko ny Deutéronomia 9:7 dia izao hoe ary tsarovany ny lalana rehetra izay nitondran'i Jehovah-Andriamanitra aminao tany anefitra izao 7 taona izao. Hampaniritenao sy zatoetranao ary halala izay ao am-ponao na hitandrana ny didiny ianao na tsia. Dia nampaniritenanao izy ka nameranao ny noana dia nanomeanao mana no hohaninao izay tsy fantatrao nanondrazanao. Ampahafantarina anao fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa izay rehetra alokin'ny vavan'i Jehovah no iveloman'ny olona. Halleluia. Io zany a Jesosy tarira ny teny dia tsy namorona teny niteneniny izy fa tenin'Andriamanitra no nentin'ny namaly ny tenin'ny devoly. Halleluia. Ny devoly manana teny be dia be ary ny devoly koa rehefa miteny a dia misy fahefana fa fahefana kely ambany ny fahefana be. Jesosy teto tena tenin'Andriamanitra no namaliany azy. Ny zavatra nitranga teto dia izao Jesosy nandeha nifady anina teto 70 andro sy 70 alina. 4 andro ny vitanao farany nifady anina. Hoe tena tsy nihinana mihitsy ianao 4 andro mba no vitantsika. Tsika zao rehefa anoany amin'ny volana farafaran'ny marsa na avril any anao fivadikanina indray tsika. Halleluia. Tsika mazoto mifady anina tsika eto na tsy dia matetika ary. Izy avy izy ny efa mifady anina dia 4 andro ny vitanao betsaka indrindra hatramin'izay nifadianao hanina. Fa Jesosy teto a dia nanao 70 andro. Reny zao nisy navita 12 andro. Halleluia. Tsara zany. 3 andro. Halleluia. Zava-dehibe zany a. Zava-dehibe zany. Na 2 andro aza ny vitanao zavatra ngezabe zany. 3 andro koa ny endranabavy Lovely. Halleluia. Ohatran'ny tsaroako izay 3 andro nareo mirabavy ireo izay a. Halleluia. 3 andro koa ny Albertine. Ifady anina tsika ao arindrinao. Halleluia.
azahoantsika hery ara-panahy. Fa Jesosy teto 7 andro sy 7 alina. Ary zany no tena fivadikanina. 3 andro koa ny Erika. Zany no tena fivadikanina. Nakaiza izy? 3 andro koa ny Sandola. 5 andro ny Marie-Jo. Alléluia. Tsara zany. Jesosy teto nandeha nifady anina. Taiza Jesosy nandeha nifady anina? Tany any efitra. Ary raha tena te havita fivadikanina ianao dia mila manao tahaka an'i Jesosy. Misy pastera namanay izay rehefa mitondra ny fiangonana hifady any izy dia misy tendrombohitra vato be izay. Dia any izy mandeha mifady any, tapony any. Mahafinaritra fa 3 andro daholo nefa vitanareo ny ankabetsahany. Alléluia. Dia pastera rehefa mitondra ny olona andeha hanao fivadikanina 2 jours alohan'iny, efa tsara zany alohan'iny, efa tsara be zany, efa zava-dehibe zany. Dia inona moa zavatra tiana tenenina? Zavatra tiana tenenantsika dia zao. Nen'ilay pastera zay entiny eny ambony tendrombohitra be ny olona rehefa hifady anina. Dia dikan'izay eny 3 andro na 7 andro tsy afaka midina mandeha mividy zavatra ety ambany. Sarotra be mantsy raha eo akaikina mpivarotra mofo gasy ianao no mifady anina anie. Mety tonga ny 3 andro toy izany hoe Andriamanitra re tsy manamerika antsika fa ohatriny moa mofo gasy misy an'ilay ngedangeda hoe. Tsaroako rehefa nanao fivadikana zay taty an-trano dia mety eto angamba ry ranabavy. Nangono ilay misy mofo maina be ireny. Aza riny tony. Rehefa mifady any tsika na mofo maina be ny ary tiantsika. Ohatriny hoe maniry. Nefa rehefa vokintsika ariana fotsiny. Ariana fotsiny ilay mofo efa mafy be. Aza riny tony. Hitsinjovana an'ilay fifadikanana ilay noana rehefa avy eo. Ka Jesosy teto c'est des îles. Tena noana satria 7 andro. Zany hoe tena eo mihitsy no fotoana ahafahan'ny devoly miditra miaraka amin'ny fakapanahy. Tsy misy ohatr'izany. Raha voky Jesosy tsy afaka nidiran'ny, tsy nandalo teo ny fakapanahy, tsy nandalo teo ny devoly nakafana azy. Ary zavatra kanafana azy eto dia ny zavatra tsy ampy aminy. Ny zavatra tsy ampy eo amintsika ihany no angalan'ny devoly fanahintsika. Matetika hitanao ireny olona manao pacte amin'ny Satana ireny. Matetika izy ireny olona nandalo fahantrana be mihitsy, tao anaty fahantrana be mihitsy. Alléluia. Tena misy olona ohatr'izany mihitsy, tena tao anaty fahantrana lalina. Tao no nifanina tamin'ny fanaratsy dia nasian'ny devoly nanao pacte. Manao fifanarahana dia nataony nanan-karena. Raha olona efa manan-karena ianao tahaka ny Solomona, fanalanan'Andriamanitra, tsy afaka alain'ny devoly fanahy hanao pacte amin'ny Satana zany. Ny Solomona zao tsy harena no nangalan'ny devoly fanahana azy fa vehivavy. Misy olona zany ohatra tena ory vehivavy ireny dia ireny ny angalan'ny devoly fanahana azy. Jesosy teto fantatry ny devoly mihitsy ny nahaory an'i Jesosy. Olona noana, mila zavatra maninona zany? Zavatra mahavoky. Mila zavatra ameno, anala ny fanohanana. Tsy niandry ela ny devoly, tsy niandry an'i Jesosy niala teo ka nandeha voky, satria tsy ho fakapanahy intsony izy amin'izay. Raha ao anatiny ianao tsisy voliny mihitsy no mandalo eo aminao ny volan'olona, ohatra zany hoe andefasana vola ianao, ohatra hoe mitazona volan'olona hoe tia mba misy vola mba hameo any anina, dia mandalo eo aminao fotsiny ilay vola. Amin'ny fotoana ianao tena tsisy raisina na ny ariary dia tsy maintsy tratran'ny fakapanahy ianao.
aninona isitonao anatin'iny. Ary teto de ny devoly tsy miraha teo occasion ngery avana ny devoly e. Fatany noana de nanatona ny mpakafana, tsy nanatona teo io raha tsy fantany fa misy zavatra azo angalana fana. Ary mila mitandrina isika amin'ny zavatra zay tsy ampy eo amintsika. Eo ny tokony hitodiantsika aingana amin'Andriamanitra, sao le mpakafana ny tafiditra meloha mitady hitondra zay mahaory atsika. Ety am-panomboana de teny aminao ny zavatra rehetra azon'Andriamanitra omenanao. Fa ny olana ny mpakafana misisika alohan'ny fotoana, misisika alohan'ny fotoana de andravany le faharetana zay tokony hanananao miandry an'Andriamanitra. Hoy izy ny devoly hoe Andriamanitra zany ela be fa ty misy e, aty amiko misy raha mila ianao. Ary betsaka ny olona tratra ny fandriky ny devoly amin'izany. Eo am-piandrasana an'Andriamanitra misy soany aingana. Andriamanitra raha mampiandry antsika mbola misy zavatra tanjon'Andriamanitra ao ambadika ao. Fa tonga de nitongavan'ny devoly Jesosy. Zao mitenenina, raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao, teneno tonga mofo reo vato reo. Satria mofo ny ilainao, nona ianao. Zany mety tsy teny maina be ohatr'izany nge mety tanao Jesosy zao a. Enoy fotsiny alo azo Jesosy. Zanak'Andriamanitra ianao. Enozy Jesosy. Voalazanao. Ka raha zanak'Andriamanitra ianao, pourquoi manao nono ohatr'io? Reo feno vato. Ovay mofo reo Jesosy. Hainao nge zany e. Ovay mofo reo. Raha zanak'Andriamanitra ianao. Mitanjo ny devoly eo amin'ny fiainan'ny olona de ny hanome mofo mba tsy handraisan'ny olona ny teny aloka ny vavan'Andriamanitra. Fa Jesosy tsy azony tamin'izany. Hoy Jesosy, mofo nomenao anahy voalohany indrindra. Jesosy manakambo. Zao no tsy maintsy zara atao tsy hain Jesosy. Ianao very devoly ny hanome zavatra anahy. Ohatry miteny zany hoe ny raiko tsy afaka manome anahy. Na amin'ny fahitany Jesosy ny hoe devoly no mba hanome zavatra aminy a. Fa olana avy amin'ny devoly zany tsy ilainy Jesosy. Fantany nge io devoly io. Fahavalon'ny rainy. Fa nanao nasalamin'inona ny ambom-poko hozy Jesosy tsy hamidiko aminao. Halleloja. Zay aloha voalohany. Tsy mety amin'ny Jesosy. Ianao very devoly ny hanome anahy vahaolana. Ianao ve ny hanome anahy vahaolana ny amin'ny fiainao. Nefa za manana ray afaka mamany olonako rehetrarehetra ao an-danitra ao. Halleloja. Faharoa manakaraka an'izany, fantatry Jesosy fa io zavatra io a, io tenin'ny devoly io, no tsy mahatonga ny tanjon'ny olona amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Eto de misy sitrapon'Andriamanitra tokony hatongavan'i Jesosy de ny hamita fifadikanana 70 andro sy 70 alina. Ny zavatra nananany devoly teo am-pelantanany. Ny tanjon'ny devoly de ny andrava. Ny sitrapon'Andriamanitra sika ataon'i Jesosy. Sitrapon'Andriamanitra ny fadian'i Jesosy anina. Satria Jesosy andeha hanao ny asany. Io ihany ny fotoana nafadian'i Jesosy anina. Jesosy tsy nifady anina zany intsony. Fa nifady anina 70 andro sy 70 alina izy de nanao ny asa sisy. Tsotratsika zany Jesosy mifady anina kely re. Satria Jesosy tsy mihena ny heriny. Mihena kely ny heriny rehefa nikasihan'le vehivavy izy hoe nihena ny heriny fa tafian'Andriamanitra hery am-pady anina. Tsika mifady anina mampitombo ny ara-panahintsika tsika tsy mbola Jesosy. Mamy sy randria tahiny Jesosy raha antarindra Marisaliana tahiny Jesosy. Misy sitrapon'Andriamanitra tiany tokony hatongavan'i Jesosy eto. De ny famitana ny 70 andro sy ny 70 alina. Melohan'ny faha 70 andro tonga ny mpakafana. Ary tsika rehefa mifady anina tratra ny fakapana io foana. Indrindra fa nareo renim-pianakaviana. Zay ato rehefa mifady anina tena mampalelo mihitsy ny mampionona. Tsy maintsy mamana sy mikarakara sakafon'ny ankizy nefa mifady anina. Manetoento ny fofona tongolo sy voatabia.
tao matsiro ihany le sakafo vita vetivety ny sakafo miakatra aingana izy mitsoka le sakafo satria fakapana le ankizy koa hoe fady anina zay ndray andro fady anina telo andro sikarakizy le fady anina farany mpandoliana vavaka io zay miditra avany le zanaka efa mitondra pizza mama manadalana eo miaraka amin'ny pizza ianao misy sady mifantoka ihany mijeran'le zaza tana mivoaka sady any amin'le pizza an-jaza ihany tana mivoaka misy latsaka kely misy avelan'ny kely eo ambony latabatra ohatrany ozany hoe eo ambony latabatra io tadidiko ny paoziny rehefa tapotro ny fivadikanina izy ny alehako voaloha roa andro le farany teo meny le zaza ohatrany inerika mihitsy fa anan'le zaza eo vavanao le sakafo ianao fadianina azy zao le pizza ianao le noniny mihitsy eny izy miaraka amin'ny pizza amin'ny tanany nenaiza le ohatrany ao a ianao miezaka tsy mijery fa mivavaka miresaka atao anaty zoom fofotsakafo amin'io tena mampitianao masika na covid satria fakapanahy nefa ambadika izay misy sitrapon'Andriamanitra tiana ho atao dia ny famitana ny fivadikana zao ravana malala ny devoly dia zao tea me vahaolana endrika vahaolana tsy avitan'ny olona sitrapon'Andriamanitra tsy andrasan'ny olona n'Andriamanitra ary betsaka ny olona no miaina amin'ny mofo ny vahaolan'ny olona Jesosy nefa miteny tsy mofo ihany any hoe mofo koa vahaolana fa tsy ny mofo ihany fa indrindrindrindra ihany koa tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra ravana misy amintsika miandrandra mofo foana eo amin'ny fiainana vahaolana eo amin'ny fiainana ary betsaka amintsika no tsy mieritreritra fa tsy mofo io ny vahaolana eo amin'ny anohanan'ny fiainantsika fa za dia teny aminao sao dia mba efa tsy vitan'ny mofo tsony io olanao io fa sao dia mba efa feo an'Andriamanitra ny ilainao anontany teny ianao fa tsy mety voatototsy ny tsy mety voafen'ny mofo ny banga eo amin'ny fiainanao misy fetrany zavatra vitan'ny mofo ary ny an'i Jesosy teanao zavatra mihoatra lavitra vitan'izay nina mofo izy fa teanao zavatra vitan'ny olona mihinana tenin'Andriamanitra alleluia tsy azon'ny olona ny fahalebiazan'izany hoe tenin'Andriamanitra teny inona koa izay teny fa vao manomboka ny Genesisy manomboka ny boky ny Genesisy ry havako malala dia nisy zavatra tsy nahate hijery ngeza be hoy tenin'Andriamanitra hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra ny Genesisy toko voalohany dia ny voalohany tamin'ny voalohany Andriamanitra dia nahary ny lanitra sy ny tany ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aizina tambonin'ny lalina ity tany iainantsika ity dia tsisy endriny sady foana no tsisy endriny fa mba hampisy endrika azy nila mofo ve teto hoe feno mofo rangahy dia mba tsara endrika tsy mofo ny ilaina hoy tena ny fanan'Andriamanitra nomba ny tany ny fanan'Andriamanitra nomba tambonin'ny rano 13 ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia aniny dia nisy mazava ny herin'ny tenin'Andriamanitra mety mbola tsy azonao io an-tsaina mahatonga anao tsy dia tia miheno tenin'Andriamanitra mahatonga anao tsy dia liana amin'ny tenin'Andriamanitra fa mitady vahaolana azo tsapain-tanana dia ny mofo izany raha nahavaly io tsy olana tamin'i Jesosy ny nanao an'io be dia be ny zavatra izay mitsanga eo amin'ny fiainantsika tsy vitan'ny mofo
Ary za teteny aminao androany adinoy ny vahaolana mofo fa tsy mitondra antsika lavitra io. Fa amin'ny tena hitondra antsika lavitra de tenin'Andriamanitra. Teny aloka ny vavan'Andriamanitra. Nisy délivrance nataonay tamin'ity herinandro ity, zay tao amin'ny groupe. Io olona natao délivrance io de olona efa saiky maty ho any amin'ny réanimation ny toerana misy azy. Miresaka aminay izy de efa mahita fanahy ratsy, mahita olona mainty be, manao akanjo mainty be, fanavavatesana miteny aminazy hoe avy andao anaraka de tsy mare marary intsony ianao, olona marary tamin'ny hôpitaly. Reny izay ny atao hoe fanavavatesana. Ary reny hitanao reny hôpitaly de any amin'ny réanimation reny de efa misy an'izay fanahy zay, de mitserina fotsiny an'izay olona amin'ny toerana be maty reny. Miresaka amin'ny olona io zay tamin'ny Zoom, tao anaty Zoom zay nanao délivrance miaraka amin'ny ankizy. Eto amintsika eto moa de efa vita ny fiofanan'ny ankizy ho mpanao délivrance ary mpitory-tenitsika ireo. De satria nanaraka fiofanana zao ary tanaty pratika tao anatin'izany, fa tena ady zany tena ady zany. Fa le olona délivré tena mahita mihitsy io indray izy io. De zay avy aty no manao délivrance. Aiza indray zao izy? De alainy amin'ny caméra, io ambony le fandriana io, misy fandriana ray. Ka le caméra atodiny any, zay tsy mahita an'le izy le fandriana tena hoe fizy mahita an'le fanahy ratsy. Tsy vitan'ny mofo zany rehefa malala. Avy aty amin'ny Zoom, inona ny ataonay avy aty? Miteny ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Teny zany. Tsy vitan'ny mofo zany. Raha mofo tsy mahavita an'izany. Fa teny na vita an'izany. Maty le olona teo akaikin'le olona le ray chambre taminy. Maty. Betsaka ny maty ao amin'izany service ao amin'izany hôpitaly zany. Fa io olona io natao délivrance tena niady nandritry ny alina izay. Ohavintsika raiky izy talata alina, latsinainy alina. Ohavintsika tsisy fandarana iny. Nanao délivrance. Mandraparain'ny andro, tena mandraparain'ny andro. Efa nody avy amin'ny hôpitaly zany olona zany. Sitrana. Efa tena nikendain'le fanavavatesana mihitsy teo ambony fandriana tamin'ny lundi. Tamin'iny zay tena mandra-pahatonga ny talata maraina, efa amin'ny 5 maraina, amin'ny 5 maraina vao misaraka. Tsy vitan'ny mofo zany. Betsaka amintsika miandry vahaolana mofo. Ary ny devoly de zao mandra-piandronao ilay tenin'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra ohatry ny mitaraindray, ohatry ny mitareidretra. Fa Andriamanitra ange ny teny tamintsika andraso ihany na de mitareidretra azy. Ao afaingana. Eo amin'le somary mitareidretra iny Andriamanitra ny sosoan'ny devoly amin'ny vahaolana mofo. Nisy fotoana zay 15 taona lasa ohatr'izao. Tao anatin'ny olana zay tena mafy. Fa nytantaraina zay fa tantaraina foana de miverimberina ny tantara. Fa zao ny zavatra nitranga, zay nanan'olona trosa. Efa ho 1 miliara tamin'izany. Ary nisy ranabavy anankiray zay mba nanan'olona trosa koa fa niazy lay efa any amin'ny 2 miliara tany. Ngeza be koa niazy ny trosa. De niara-ny vavaka izay. Efa niara-ny vavaka izay de niara-nentina vavaka moa zany, niara-nampianarina ny vavaka. Tsy ampiray volana akory io ranabavy io de nioraka ny joro-vavolombelona. Alleluia. Joro-vavolombelona aminareo aho zany fa nisy marché azoko natao ny dépouillement azo ny marché nentina vavaka zany. Tonga de marché amina miliara. Orakoraka tena hoe tena azo ny marché. Izy manan'olona trosa amina miliara, fa izy nahazo marché amina miliara.
de nanao aleloha sy ny tehaka ihany zay mivady fa nangasy azy de ampite tian'Andriamanitra ny olona indrina eny lasa ny olona aizy ny atsika mbola tsisy vao mety tsisy teo an-tanana le olona koa nazo maharitry ny ary nentina mbavaka tsy nanome ao namizy ny anome mba anjarany iny ianao miandrasa ny anjaranao. Alleluia. Inona ny zavatra nitranga azo ny marsé de variana aingana nandeha nikarakara nanao nikarakara ny dosie nanomanomana ny zavatra rehetra zay tonga mifadianina izy efa tsy tonga eo intsony tsy nanam-potoana ifadiana hanina intsony tsy nanam-potoana ianarana baiboly intsony tsy nanam-potoana de amin'ny tendrombohitra intsony anaovana bavaka tendrombohitra tsy nanam-potoana anaovana alim-bavaka satria maninona maika igéré ny marsé amina miliary zay tsy nahazo nenay mbola teo ihany aiza ihany ndao ndray didirantsika fifadikaniny andao ary ndao anaovana alim-bavaka andao ary ry havana malala misy vahaolana tonga ny anazy ary renay tamin'izany fa nisy fanamasina nampairanay ny teny nanao hoe tsy mofo ihany za matahotra fa ho velomina amin'ny tenin'Andriamanitra ihany ry havana ianao io manaraka an'izao fandarana izao tsy mofo no amelomana anao mianatra mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra ianao io mety izy hoe zato tsy azo tsapain-tanana fa zany olona avy tany amin'ny hôpitaly nivoaka efa neky ny alaina zany efa ny anaty tokantrano meme anaty fifaliana anaty fidiran'Andriamanitra tsapain-tanana ve zany sa tsy tsapain-tanana saingy tsy mofo ny hitanao tenin'Andriamanitra nanasitrana anareo tenin'Andriamanitra nanafahana anareo eto amin'ity fandarana ity tenin'Andriamanitra napodiny vadinareo tenin'Andriamanitra nenonareo tenin'Andriamanitra niraisinareo nasitrana anareo satria tsy mofo ihany tsy manakana an'Andriamanitra ke zany tsy amme mofo zay tsara ary vakitsika ny tenin'Andriamanitra any amin'ny 9:21 amin'io le Matitoko 4 io Matitoko 4 ihany 9:21 naka fananany Jesosy tamin'ny zavatra maro teo ny devoly fa 9:21 de nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy ianao hoe de meritreritra vita ny 70 andro de naona am'izay Jesosy toy izay Andriamanitra ndana moa ndany zany Jesosiko zany ndana fa ny teniko no mahavelona anao ndana mety niditra hôpitaly ihany Jesosy reraka loatra ny anoanana tsy hahavelan'Andriamanitra n'izany ka efa vita ny andano ny fakapanahy leo ny devoly lasa ny devoly lasa sokatra ny varavarana nidina ny anjely nanompo an' Jesosy inareo nanompo nikarakara nanao lakozia nitondra sakafo nanao lasopy halleluia lasopy voatavo sy kotomila halleluia any lokale teo mantsy silamanga de la voatavo de misy asimampina kotomila tsara be mihitsy halleluia lela tanana mihitsy zay teo lela molitra nasiny sakay voendy kely miaraka amin'ny sakamalao dia nandao azy ny devoly lasa ny devoly tsy nandaitra ny mofo kozy ny devoly ozy ny anjely manana mihoatra ny mofo Andriamanitra ravana raha miteny hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa miteny rehetra zay loaka ny vavan'Andriamanitra tsy miteny akory Andriamanitra ianao tsy hina mofo tsony reny loatra hoe de matahotra de tsy hina mofo alao mofo ka mihoatra noho ny mofo anjely midina mikarakara sy manompo zany zay tianao hatramin'ny siran-doaka mety tsara hatramin'ny zavatra
équilibren'Andriamanitra avy mifady anina Jesosy atomboy amin'ny farilaka aloha alleloia de avy eo am'izay meo rano kely izy aloha de ameo lasopy silamangany am'izay halleloia de meo clémentine kely izy amaranany azy halleloia asio glasy kely raha ilaina kafe sa fromage ny amaranana azy ry havana so de mba fotoana zao tenin'Andriamanitra am'izay mba tokony hanasitrana anao io so de mba telo volana taty aoriana ny anay mivady zay vao tonga ny vahaolana zay vao nisokatra ny lanitra mandraky 10 androany tsy nidiny lanitra halleloia fa le raha matoa teneniko anao le raha matoa le teneniko anao tena azo miliary to de tsy hita tsony tonga de tsy hita ny vavaka tsony renay taty aoriana fa nitsefitra le marché loza niorakoraka ry havana tandremo nareo efa nihinana mofo misy dobera ohatra eny aiza reo misy ane ohatra eny amin'ny pavillon de le mofo ohatra mo didina zay taloha zay nihinana zany taloha hay pain beurré de eto am'le tapon'le mofo misy ohatran'ny dobera misolitika de ohatra fa voavoainao le izy tsisy dobera ao anatin'le izy nefa nihinana an'izany tsy pain beurré za pain beurré ry kely de tena misy olona manantena mieritreritra hoe mofo mahafeno ny zavatra ilainy eo amin'ny fiainany fa mofo pokaty keza be ohatr'izany le baribapapa mirongona fa hohaninao tonga ambavanao tsisy ninonino ohatry ny sirasiramamy kely fotsiny mihinana le baribapapa ianao hohanina tsisy ninona tandremo aza takalinao mofo ny tenin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra tsy takany baribapapa ny tenin'Andriamanitra tsy takany mofo misy dobera nefa dobera ositrositra ivelany kely fotsiny fa i tenin'Andriamanitra izy tenin'Andriamanitra tonga ozany hoe za ve de mba inona no tsapaina tanana zany ry havana Andriamanitra rehefa miteny de manantanteraka hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jeremia 7 andro fakitsika ny tenin'Andriamanitra Jeremia 7 andininy fahatelo misy ny tenin'Andriamanitra hoe mareo amin'ny baibolinao ny tenin'Andriamanitra mety matetika tsy matetika hitanao ary Jehova nahatonga zany ka nanao araka izay nolazainy tanao zay tenenin'Andriamanitra tena tonga de zay teneniny de tanterahany Jeremia 1:15 andininy 12 anao zay tenin'Andriamanitra tapany 2 Jehova sady efa nisaina no nahatanteraka ny teny lazain'Andriamanitra io efa voalanjalanjany inona no teneniko ary ny teny zay teneniny de tanterahany ary ny tenin'Andriamanitra tsy miverina ny aminy raha tsy mavotony tany matanteraka an'izany ity amintsika aloha misy teny zany lazain'Andriamanitra na roviana tsy alain'Andriamanitra iny teny iny raha tsy tanteraka teo amin'ny fiainantsika ry havana misy teny mahafinaritra be koa amin'ny Romanina 4:4 Romanina 4:4 de ny Romanina 4:4 de ny 20 ary natoky indrindra izy fa nilazainy de hainy atao alleloia teny Jesosy hitsangana ny anadahanao tsy mofo zany fa teny rehefa nyteny Jesosy fa hitsangana io de tena hitsangana io misy mazava de tena nisy mazava ary tsy vitany mofo zany androany te teny aminao betsaka am'izao fotoana zao za zao tamin'ny zay vao nisy trosa
tam'izay nisy trosa de milohanay ahitana fivavahana ty fivavahana rahanareo ty izay nanafaka anay tao anatin'ny ady sy ny trosa de talohan'izay nisy banky nisokatra de vao nisokatra i banky mpampindram-bola io de mora be ny condition tsy de mila faly mihitsy tam'izany hoe valom-bavaka so fa teo le vadiko ny teny tamiko hoe dada tsy miditra am'izany tsontsika halleloia za mieritreritra io valom-bavaka misy banky mpampindram-bola vao nisokatra ianao raha misy trosa tsy trosa ny amahananao eto tenin'Andriamanitra no amahana ny trosanao halleloia io fonao marary io azafady be anao hoe oay misy professeur mpandidy fo zay tena lasa miako atao amin'ny Facebook tsara ihany zay tenin'Andriamanitra ny nasitrana an'io fonao io zany olona ny telivrena zany ngeravana teneko anao olona tena marary zany mbola hoavy fotoana itsirova volombelona eto aza matahotra fa eto amintsika eto ngeravana misy valom-bavaka eto misy valom-bavaka eto fa tenin'Andriamanitra no mitondra valom-bavaka eto ary izy io ohatriny tsy de tsapainao tanan'izany aloha amin'ny voalohany ary betsaka ny olona kivy efa proposena hoe tenin'Andriamanitra misy aminareo zao manana olana ohatr'izao de zao no teniko aminareo manaraha fandarana de ozy le olona hey manaraka fandarana ve mba vahaolan'le olona iny manaraha ho ny fandarana inona fotoana liko elona zay fandaranareo misy hirahira kely eo de misy mivavabavaka eo de ka ny atao anatin'ny carte raha miditra restaurant ianao de jerenao ny menu inona ny ato ka raha miditra ato amin'ity restaurant akiradio ty ianao de ny ao anatin'ny menu tenin'Andriamanitra eto zany ianao aza manao mihitsy hoe marina fa misy groupe Gamaliel eto izay anao hetsika tsika amin'ny herinandro ambony itsika tokony anao hetsika ho an'ny olona trabonany a Madagasikara fa tsy midika zany hoe eto de misy aminareo zao manao fandariletsy de miteny mba hampio ago mba omeo vola mba toany misy raha zay moa de miteny hoe izy io nisy olona efa mpanohana ara-bola fa tsy nanohana azy ara-bola intsony de lasa tsy afaka manao tsin'Andriamanitra izy fa mba toany ara-bola zay manjana azy rahalahy zay vitan'le tsisy mpanohana ara-bola aloha atao asan'Andriamanitra zany betsaka ny vita ka eto amintsika eto tsy mofony eto halleloia fa tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra eto omenanao eto de tenin'Andriamanitra tonga ny fiainanao halleloia ny fiainanao indray ny mpizara ary ao anatin'izay zavatra zay eo ampiandrasanao valom-bavaka mahavarian'Andriamanitra ohatrany ny elaela Andriamanitra vao miasa fa za teteny aminao io zao ianao mbola miteny aiza taholy ahy ny olona ataona za ihany ho any tena tsy tian'Andriamanitra fa zay zao anisan'ny ela vao nahazo valom-bavaka telo volana angarangidina vao nivoaka ny vavaka fa tao anatin'le telo volana inona ny zavatra nitranga ninana tenin'Andriamanitra fotsiny aloha tenin'Andriamanitra fotsiny aloha no nohanina tafiditra ny tenin'Andriamanitra tapitra ny fifadikanina nidina am'izay ny anjelina ninona nanompo halleloia ninana am'izay fa zao mihinana efa avoky tenin'Andriamanitra samy hafa ny olona voky mofo vao mihany tenin'Andriamanitra teneniko anao zany fa raha voky tenin'Andriamanitra ianao aza-kivy ianao miandry ny valom-bavakao efa isy anjelidina eo ampidin'Andriamanitra nompo anao fa taovana ho ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra aza mba kivy zany hoe ela be ny valom-bavako zao olona hitanao zao anisan'ny ela vao nisy valom-bavaka fa avy eo valom-bavaka efa tonga teo amin'ny tanana anankiray tanana anankiroa tanan'olona lefa ninana tenin'Andriamanitra fantatrao ny tokony ataonao avy eo fantatrao ny tokony ataonao avy eo ny fitahiana zay omen'Andriamanitra anao efa fahendrena ny hitantananao an'iny betabe ngeravana ny olona manana misy fitahiana tonga eo aminy fa tsy amin'ny fahendrena ny hitantanany azy ary mila faharetana miaraka amin'Andriamanitra Jesosy teo niharitra 7 andro de tonga ny anjely avy eo tamin'ny fara 7 ny alina sy ny 7 ny andro vita ny fifadikanana
nidina ny anjely hitako hoe Jesosy ny tenany hoe tena efa reraka ary anjely ty rano siramamy aloha halleloia manaraka norma tsara mihitsy fitahinanao ingy ataon'Andriamanitra manaraka ny norme mahatory fotsiny marina raha voavoky ny miainotra izy fa ianao anatiny ianao nola izy midina ny tenin'Andriamanitra manomboka voky ny ara-panahinao za nge ravina tamin'izany ka teny amiko anao fa te hamono tena aho tamin'izany fa nidina no ny tenin'Andriamanitra mamono tena ny adiniko voalohany halleloia mbola tsisy vola manomboka voakasiky ny tenin'Andriamanitra ny fofo manomboka naray tenin'Andriamanitra manomboka tiana namaky baiboly halleloia nanomboka nandohalika ny vavaka nanao alim-bavaka ninana tenin'Andriamanitra andro aman'alina tonga am'izay 3 volana angarangidina nomboka ny vavaka zay nomboka 17 marsa teo fatadidiko mandraky ty androany 22 juin taorina le marsa zany misokatra ny lanitra nidina ny fitahina ohatrany nanofy ianao ny jereo hoe hoaiza ny mofo halleloia le mofo tonga le mofo tonga fa tsy mofo netiny devolina napotehana ny sitrapon'Andriamanitra seka tonga eo amin'ny fiainanao fa mofo tonga ara-potoana netin'ny anjely androany za te teny aminao manana faharetana ianao io aiza ihany ozy ianao nefa ianao le anao aiza ihany io aiza ny misy anao eo am-pianona tenin'Andriamanitra ry havako malala tsy loalo-dalovana io Andriamanitra io fa maharea de tsy hitan'Andriamanitra ve ianao io miary tory hatramin'ny firy mivavaka de verinao tsy hitan'Andriamanitra hitany ianao Jesosy hitany teo fo izy hoe Jesosy 70 andro mba angatahako aminao ataovy fa orinan'io tsisy ohatranao halleloia ry havako malala koa manana faharetana aza manaiky sy mba iny mofo zay rehefa midevoly ny faharetanao miandry an'Andriamanitra misy zavatra misy aminareo reo mitolona olana fa zao ny teniko anareo tsy mihoatra ny 3 volana zany io mitetiavan'Andriamanitra mihaino tenin'Andriamanitra mihinana tena misy zao eto olona za eto mavaka fa ohatry zay mba mijery fandarina de tsy hita mihitsy izy mijery fandarina inge teneniko anao fa ty fandarantsika inge atahoran'ny devoly fantatrao fa misy olona lany ambadimbadika any entina mbavaka vo afaka mino ty fandarana ty fa melohan'ny anony anyty de marary be ny andohany de lasa matory vo tapitra ny fandarana sitrana ny andoha tsy te atory tsony manafaka angeto ry avany teny manafaka anao ny anonao eto mody teny fa tsy mofo fa ohatry ny voky any ianao tsy maty ny anoanana any ianao to mivava ho azy any le olana le olona anankiray akatra fitsarana problème marabola manina raha mampitramina vola any efa mandrisy vola ihany tamin'izany taty re satria efa manompo an'Andriamanitra efa mba nivany olana efa afaka nitrosa de tena nisy tokoa aloha vola afaka namonjena azy fa saingy izao tsisy olo tena an'Andriamanitra etretinao fa ao anatin'ny olana ny olona anankiray volany tediaviny ny andoavany trosa fa everinao fa ho tafajanonao an'Andriamanitra ve ny olindra zany isy olo tena an'Andriamanitra amin'ny vola azy ka tonga azy tsy hitady an'Andriamanitra tsony tsy vola ho any misy fa vavaka ramily ianao tenin'Andriamanitra nentina nanapaka anao eto androany teny rehetra zay aloka ny vavan'Andriamanitra afaka voky anao inona le zavatra mahanona anao inona le zavatra banga eo amin'ny fiainanao androany za te tena aminao fa hain'Andriamanitra tao io isotrany kely de ataotsika aloha tiry ty ho voninahitry'Andriamanitra de mino voninahitra tsika rehetrarehetra hain'Andriamanitra io I know
ny zava-drehetra ainao atao ainao atao ainao atao ny zava-drehetra ainao tompo ny nanova ay ny anjirao no nareninao vanketriny kosa zao trangy zao amen Jesosy ainao vaina ainao atsaray ainao tombo ny nanova ay ny anjirao no nareninao vanketriny kosa zao trangy zao ainao vaina ainao atsaray ainao atao fa hoy ny tompo izao no Jehova Andriamanitra no nofirehitra ainao atao no misy zava-mahagaga zay izy oh alleluia Andriamanitra mahagaga ianao Andriamanitra mahatalanjona ny zavatra rehetra eo ambany fahefanana ny mafindrina to no navela ianako tonga minifetra ny feo fitaranako sangira mijery ny fahefana ko jerentsika fotsiny fahefan'Andriamanitra de mitrakindray dia mitrakay ianao fahainy atao ainao atao alleluia ny mafindrindra tompo ny navelanao iainako mafela ianako tonga ny fetra ny feo fitaranako jereo fahefan'Andriamanitra dia aza miondrika ianao fa mitraka fa manam-pahefana io Andriamanitra toliko aminao io hainao atao alleluia alleluia anao Jehova ho ny falebiazana sy ny hery voninahitra sy ny famirapiratana rafiandrano izay rehetra ny an-danitra sy antiantana anao ny fanjakana Jehova ary anao ny fisandrata ho lohany anon'izy rehetra ianao satria mpanjaka ianao manam-pahefana alleluia alleluia mino fa nampairanao zany izy zany a ain'Andriamanitra atao iry havana ny olana amintsika tsika tsy mety matoky tsy matoky tsika satria ny devoly a dia miezaka mampirorosaina ny olona miezaka mampirorosaina ny olona ny devoly ka hiteny hoe ny devoly mpandainga dia Andriamanitra ny lazainy fa mpandainga zany ve dia ho tanteraka zany koa ve dia inonao zany teny zany hotahinanao raha miditra hotahinanao raha mivoaka sady tsy mahafoy ianao ozy Andriamanitra izy ny devoly inona ary ninonareo an'izany resabe zany mba mihetsiketseha karakaraha vatana ozy ny olona rehefa misavy lalao fanafody izy Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany dia iny tokoa ianao dia kivy hoe Andriamanitra manina ataotsy hoe aleo hanampy ny tenako tsisy an'izany eo amin'ny baiboly
tsy misy an'izany eo baiboly Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany. Ny tena zavatra tena ataon'Andriamanitra manampy izay olona efa tsy afaka mihetsika intsony. Le lehilahy le mibatain'ny anjely batain'ny olona efa da iny avana tsisy ninona afaka nataony intsony e. Ho aiza moa ny alehan'izany olona izany? Ho aiza moa ny alehan'izany olona izany ozy ianao raha tsy maintsy anampy ny tenany izy? Aza mino zavatra ohatr'izany ianao fa ianao efa tsy afaka manao ny ninona mihitsy ny tian'Andriamanitra ho ampiana. Ary Andriamanitra rehefa miteny dia tsy mandainga izy. Ao amin'ny boky Nomeria maramparanantsika azy. Ina toroteny androany ozy izy anabavy zanahary ambony valera. Tsy haiko izy ny afaka manao résumé kely ny verset izay nizarentsika teo raha latojo ao hoe verset nizarentsika teo fa misy tsy maharaka ao ambonimbony ao zay fa nisy namaly isy efa mivalindra anabavy linaka ay. Matio 4:1-4 ina verset mivakitsika teo. Deutéronome 4:7-7, Jérémia 43, Jérémia 51:12, Romaine 4:21 zany zao vakitsika teo daholo dia mbola maky aritsika zao. Nomeria 7:20-7 miteny hoe Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy efainy, ary efa niteny va izy ka tsy hotoviany. Indro ny tany efa azoko ary efa nitay izy ka tsy mahova izany aho. Halleloja. Aza kivy ianao miandry teny. Raha tenenin'ny devoly hoe raha tenenin'ny Jesosy ny devoly hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Vao iny fo amin'ny teny Andriamanitra dia ny ataonao miandry sisa. Ary raha ny tenin'Andriamanitra hoe tahiny ianao na mbola tsy tonga aminao ny fitahiana dia minoa dia miaina sady an'izany fitahiana izany fa tonga aminao zany. Ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra fa ozy izy dia olombelona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy efainy. Ny fantaniana amin'io zany hoe efa nilaza teny taminao hoe Andriamanitra. Raha efa nilaza izy teny miandrasa fa efainy fa tsy mba olombelona. Olombelona dia afaka misalasala ianao. Efa niteny va izy ka tsy hotoviany. Indro ny tany efa azoko ary efa nitay izy ka tsy mahova izany aho. Efa niteny Andriamanitra niza niza na ianao le hiaran'le zavatra ary na ianao le hatongavany fitahiana ary tsy afaka ny hanohatra an'izany. Hotahiko ianao ry Nael, hotahiko ianao ry zanahary ambony valera, hotahiko ianao ry Andonias Suzel, hotahiko ianao ry Erbetiny, na ianao ary tsy mahova an'izany intsony. Miandry ny fitahian'Andriamanitra sisa ianao. Halleloja. Sotra Nael namitina reo raha nabavy zanahary ambony valera reo teny Nael reo ary reo daholo ny verset atsika teo. Halleloja. Ary mampairanao foana ako aloha asiko verset misy le teneniko teo manjary tsitandreo zany misy zany hoe Andriamanitra lasana dia mitaritritra ary izy. Ny teny mbola tsy tonga teo amin'ilay fotoana tenenan'ny devoly hoe ovay mofo io. Raha teny eo zany ny ovaina mofo io dia tonga teny eo ny mofo. Fa ny vitesin'ny mofo sy ny vitesin'ny teny tsy mitovy. Le teny elaela vao milobava Andriamanitra. Le mofo nefa afaka tonga dia efa eo. Efa prêt. Raha hividy akanjo zany tsy makany amin'ny mpanjaitra intsony fa prêt à porter. Fa ato le vavan'Andriamanitra mbola tsy namoaka teny. Fo ny ten'Andriamanitra amin'ny Habakuk 2:7. Andaovaka itsika ny Habakuk 2:2 mihitsy andininy voalohany hatramin'ny andininy 3 ovakiko aminao androany. Mareo amin'ny baibolinao mihitsy androany. Moni tahiny tompo. Nina zany Jehova tamin'ny mpaminany amin'ny andriganina ny Kaldeana izay ny soramandry. Andiny voalohany hitsangana eo ambonin'ny fitazanako ary hijoro eo ambonin'ny manda hiandry ahitako izay ho lazainy amiko.
sy izay avaliko amin'ny fitarainako. Andeny ny faharoa, efa niandry teo zany izy niandry an'Andriamanitra iteny, mbola tsy niteny alohan'Andriamanitra. Ianao io tedavy fotsiny alohan'Andriamanitra. De andao andrasantsika izy iteny. Hoy tena Andriamanitra, andiny faharoa, tena maly ahy Jehovah, hitanao Andriamanitra rehefa endrasana tsy maintsy mamaly. Tena maly ahy Jehovah. Ka nanao hoe misy fiomankomanana mihitsy eto rehefa Andriamanitra tena soratin'ny fahitana. Atao velona tsara ny soratra amin'ny fafana. Fafana zany ohatrany hoe tableau ngeza be zany. Tableau. Na andeha ataontsika hoe banderole, na andeha ataontsika hoe pancarte be. Toy izay Andriamanitra hoe soratin'ny fahitana, soraty ty zavatra ty. Ary zao atao velona tsara ny soratra, ataovy gras mihitsy ny karakterinao, ataovy gras. Ataovy an'le tena le soratra mifitetaka be, le matevina be reny. Ny antony de zao mba ho azo ny miazakazako vakiana azy na miazakazaka azy reny de mahavaky an'le teny. Satria teny Andriamanitra. Fa ny fahitana ozy izy ny teny Andriamanitra de ny fatety de mbola ho avy amin'ny fotoan'androny. Ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Enina de mitaredretra azy izy andraso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona. Na miazakazaka ary zany eny am-piazakazahana eny ianao, misy soratra matevina be hitanao. Atao velona tsara ny soratra, soratra velona tsara fa tsy soratra matimaty, satria tian'Andriamanitra iletika anatin'ny sainao androany. Na de eny am-piazakazahana ianao azonao vakiny ty teny ty. Mety misy olona anaty hazakazaka amin'izao fotoana izao. Fa azonao vakina ity teny ity, manome toky anao, fa ny fahitana de mbola ho amin'ny fotoan'androny. Ny zavatra nampahitananao, ny zavatra niteneninanao, mety mbola tsy androany. Aza manontany aiza ihany fa efa mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Zany hoe ny an'Andriamanitra tsy le voalohany, tsy le natenatenany. Assuren'Andriamanitra ny farany. Zany le farany le fataterana izy, iny tsy diso iny. Ny Andriamanitra ny fiafaranao, tsara lavitra noho ny fiatombohanao. Assuren'Andriamanitra lavitra ny fiafarana noho ny fanombohana. Mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Eny, na de mitaredretra azy izy de andraso ihany. Mitaredretra zany ohatrany ivoaka ary ve le teny sa tsy ivoaka. Ny mofo efa eo fa le teny ivoaka. Fa somary nitaredretra. Fa rehefa miteny, halleloia, na de mitaredretra azy izy andraso ihany, ao avy tokoa izy ka tsy hijanona. Mamboatra mofo zany mbola elaela. Ena ny lafarinina, efa nanao gâteau taloha. Efa teneniko anao le nanao gâteau zay izy le cousin de adino ny menaka. Efa vita bolongany le paty vao hita le menaka ity adino. Tandremo ny mofo fa mety misy menaka adino. Ampianariny le mpanao gâteau zay tamin'izany. Manao gâteau le anapavinay, zay manao gâteau de avy zay mivarotra gâteau, manatitra ny amin'ny épicerie. De tsy tao le anapavinay de nisoratana tamin'ny atody zao, de asiana menaka, de asiana siramamy, de kapohana. Anapavy lovely zao mahay an'izay tsara, izy mantsy manao ny ekipa aty eto. De alefaso amin'izay ny levure, de alefaso amin'izay ny lafarinina. De narahana erola tokoa kely izy. Efa vita, efa bolongany be le paty, efa le bolongany be iny. Dio le menaka mbola tsy voararaka. Mitsondromina amin'ny seringy ve ty sa inona ny anaovana ty mba hiditra anatin'le paty. Midinganao mofo mbola betsaka. Tenin'Andriamanitra rehetra ny elaela vao mivoaka. Ohatra mitaredretra. Fa ny tenin'Andriamanitra misy mazava, tsy afa-kery taona vao nisy mazava. Misy mazava. Tapitra ny misy mazava. Misy mazava. Ho tahin'Andriamanitra ny ianao. Manana faharetana. Tsy mofo ny miandry anao, fa vokatry ny tenin'Andriamanitra. Ianao naharitra amin'ny tenin'Andriamanitra io, ny vokatra io anjely midina, hikarakaranao. Ary zany mampiry-anao androany fa tsy mahita ny vahaolana avy amin'ny devoly vahaolana eto amin'izao tontolo izao ty, betsaka. Fa ny vahaolana tena mahavonjy anao,
ny vahaolana tena mety aminao dia ilay vahaolana avy amin'Andriamanitra miainga avy amin'ny alalan'ny teny. Manomboka androany azo ataonao ambany zavatra intsony ny tenin'Andriamanitra, azo ataonao ambany zavatra intsony ny fotoam-bavaka sy ny toriteny, fa io no manangana ny fiainao. Nanangana ny fiainanay tsy mofo, fa ny nazahoanay mofo dia tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary lasa mpanao mofo. Halleloia. Ho tain'Andriamanitra ilay tsika tsirairay avy. Ianao tsy mahita Andriamanitra ohatran'io Andriamanitra toriana aminao isan'andro ito. Rehefa malala, andaontsika tena nompo an'Andriamanitra. Andaontsika tena hiandry an'Andriamanitra fa tena tonga io ary rehefa tonga io tsy memotra. Andaontsika araka anao hira anankiray manao hoe tokany ianao Andriamanitra, tsisy ohatranao ohatry ny tsy manome an'ilay mofo fa manome an'ilay teny, fa tsisy vahaolana ohatran'ny ao aminao. Tany tompontsika rehetra mino fanapairanao ny tenintsika androany, mahareta dia mahareza fa tsy adin'Andriamanitra izany. Mahareza atao amintsika tsirairay. Tsisy afa-tsy anao, tsy misy afa-tsy anao, ilay tsy mety afa-po fa manatsara ny fiainako ianao. Lazaiko fa ianao, ilaina fony lazanao noho ny amikio. tokany ianao e. Tukanao ianao, tena afy ianao e. Saotra Jesosy, tsy misy toanao e. Ilaza, but you miss it too now.
raha mety aminao dia raha antsika vavaka izany toloteny izany iray izany. Androany ianao tena ampahireziko androany hoe tsy mahafaty antoka ny mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra ry havana. Tsy mahafaty antoka ny mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra fa tena mampahiry anao aho. Ary fahavolombelona izany izao olona mitarika ny fandarina jerenao isan'andro zao. Aza matahotra anao fa raha tenin'Andriamanitra no hivelomanao, tsy manakana anao tsy hihinana mofo izany. Ary tena hihinana ny mofo ampiadanana mihitsy ary ianao. Aza malahelo ny mofo. Fa mahalelova ny tenin'Andriamanitra izay efa navotsitrao impiry teo amin'ny fiainanao. Saingy tsy fantatrao ny herin'Andriamanitra, tsy fantatry ny olombelona ny herin'ny tenin'Andriamanitra ry havana. Dia maivanina. Mandra-pahitanao ny heriny izany tenin'Andriamanitra. Mandra-pampifanena aminao amin'izany Andriamanitra tsy mba mandainga fa manantanteraka ny teniny izany. Manomboka androany mizara mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Fa mahavelona ny tenin'Andriamanitra. Mahavelona, mampanankarena, mampasalama, mampasambatra, afaka miaina anaty fahafenona tamteraka ianao. Tsy ny mofo nitondra an'izany fa tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Manentana anao sy mampianatra anao foana izay eto mba tsy hifantohantsika any amin'ny mofo. Ndao hifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa raha azonao ny tenin'Andriamanitra, inona izay mofo ny tsy ho azontsika ry havana? Fa raha ny mofo no azontsika, mety ataontsika tsinitsina ilay tenin'Andriamanitra afaka mahatonga mofo amin'ny fiainantsika sy hitondrantsika ho any an-danitra. Alao tenin'Andriamanitra. Raha tsy maintsy raha manatsafidy eo anoloanao, safidio tenin'Andriamanitra. Aza mihazakazaka any amin'ny mofo, aza mihazakazaka any amin'ny zavatry ny nofo, fa ndao mihazakazaka amin'ny zavam-panahy. Tenin'Andriamanitra ngery havana milaza sy mampianatra fa ny zavatra rehetra dia hainy mino e. Tsy mampitaitaina antsika izay mofo rehefa fantatritsika ny sitrapon'Andriamanitra. Misaotra anao Jesosy tamin'ity fotoanandroany ity. Misaotra ny amin'ny teninao Jesosy aho. Misaotra fa tena mampahiry anay izany. Misaotra fa tena lehibe. Lehibe dia lehibe Jesosy aho. Ny afatra izay nomenao anay androany teto. Ampio zahay hianatra andry. Andriamanitra hiandry ny mofonao Andriamanitra. Le mofo avy amin'ny tananao fa tsy mofo avy amin'ny devoly. Fa velao izay ianao ny sitraponao. Aza velanao anelingelina an'ireto olona ireto ny devoly amin'ny fanomezany mofo avy amin'ny vato. Fa alao ny olona hivelona amin'ny teninao Andriamanitra, ary ny anjely avy any an-danitra no karakara sy alompo azy. Misaotra anao Jehovah Andriamanitra, tehirizo ho tia ny teninao reto olona ireto. Tehirizo ho tia ny teninao reto olona ireto. Aza velanao ho variana hikatsaka mofo, fa tezao olona ho tia ny teninao Andriamanitra. Tezao olona tia ny teninao Andriamanitra. Fa ny teninao no maharitra mandrakizay, ary ny teninao no mitondra anay any amin'ny fiainana mandrakizay. Mankasitraka Jesosy, tsy vitanay ty fandarana ity. Tsy navita namoaka na litera ray teto izay raha tsy ny fanainao masina no nomba anay teto. Dia ho anao ny voninahitra, ho anao ny haja, ho anao ny saotra. Averinay ho anao ny voninahitra. Mitenena foana Tompo, mitenena foana
fa raha mbola teninao dia eto foana izay ihainao an'izany. Raha mbola ny teninao Andriamanitra dia eto foana izay hiandry an'izany, hitoky amin'izany, hivelona amin'izany. Misaotra Jehovahandriamanitra. Dia raha nihaja ny saotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay dia mandrakizay. Matoky Andriamanitra, matoky loatra ny mpanomponao, fa raha mbola misy ny tsy fahampiana eo amin'ny fiainanay dia hiazakazaka hamonjy ane ny teninao hitondra fahafenona eo amin'ny fiainanay, hitondra fahavokisana eo amin'ny fiainanay. Misaotra Jehovahandriamanitra. Dia vosin'ny Satana dia afaritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingana dia litera ray ary tamin'izay tenina fafy teto, fa izay tenina fafy rehetra teto dia moa avy zato eny am-poniny tsirairay avy. Misaotra Jesosy. Halleluja. Amen. Ivavaka ho an'ny firenena ka mpandrotsika nabavitsika felina rakoto, ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoan'izao. Teny tompo zoko felina rakoto. Ny tompotsika rehetra dia mbola hiaraka hivavaka ary tsika. Raha iraina tsara indrindra misaotra anao izay no nahatateraka izao fotoam-bavaka izao, satria azonay indray ny teninao izay teny mampieritreritra anay ny tokony halalànay fa mandazo ny fiainan'izao sy ny filany. Misaotra anao izay ny amin'ny teninao, satria ny teninao dia milaza fa tsy ny mofy ihany no veloman'ny olona fa ny teny rehetra aloky ny vavan'Andriamanitra. Andriamanitra taovy manao ny sitraponao izay ary manaraka ny didinao, ary tsy tompony hampitrango koa izay Andriamanitra fa ianao no mahalala ny mombanay tsirairay avy. Dia mangataka aminao ary izay Jesosy mifono ao anatrehanao izay mba azonay mitondram-bavaka ny malagasy rehetra, ary mangataka famelan-keloka izay Jesosy no an'izany firenena izany, satria betsaka ny heloka sy ny fahotana maro izay vitanay. Koa mangataka izay Jesosy mamindrafo ray malalo amin'ny malagasy rehetra ianao, ny amin'ny zavatra rehetra mety tsy mifanaraka amin'ny sitraponao sy ny toetra ratsy maro isan-karazany sy ny zavatra maro izay tsy mifanaraka amin'ny didinao Jesosy, ka mahatonga ny firenenay mahantra sy mahonena amin'izao fotoana izao. Mamindrafo ray malalo, aoka vita fihavanana aminao indray ny malagasy rehetra Jesosy, mba ho sambatra ny firenenay, satria izany ny tena katsahanay Jesosy. Fa ny teninao Jesosy manao hoe fa raha ny olona izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hiala amin'ny ratsy fanaony ka hivavaka, dia misy matoky izay Jesosy fa hanasitrana ny taninay ianao. Mila an'izany ny firenenay Jesosy, mila an'izany Madagasikara amin'izao fotoana sarotra lalovana izao, satria ny teninao dia marina, ny teninao Jesosy dia mahery, ary manantena an'izany izay rehefa hiaina amin'izany famiraponao sy ny teninao izany ny firenenay. Mba ho sambatra Jesosy sy ho ambiny Madagasikara. Voalaza an'izany teninao izany koa Jesosy manao hoe sambatra izay voavela ny elony sy voasarina amin'ny fahotany, ka ho tanteraka amin'ny malagasy rehetra ne izany Jesosy, ka mametraka izay Jesosy ny amin'izao alina izao. Betsaka Jesosy ireo mpiray tanindrazana aminay miady amin'ny aretina, tsy manana fahalalana hiatrika ny fitsaboana akory Jesosy amin'izao fotoana izao. Ao koa Jesosy ireo tsy mihinana sakafo ara-dalàna, tsy ara-pahasalamana, ao ireo izay sahirana ara-bola, tsy manana na dia sitrihan'ny lohany aza Jesosy ka voatery angalatra sy hisoloky andainga. Ao koa Jesosy iray mandry tsy lavolony ny fandriam-pahalemana, ao ireo izay miady noho ny tsirariny eny amin'ny fitsarana Jesosy, ary ao koa Jesosy tena hoe ny tokantrano maro misaraka mifamono Jesosy, ao ireo izay marary miady amin'ny fahafatesana amin'izao fotoana izao noho ny arety mandringana sy ny karazana aretina Jesosy. Ao ireo izay hiara-ny herisetra Jesosy, jereo manokana izany firenenay izay tratran'ny tondra-drano sy rivotra mahery izany Jesosy amin'izao fotoana izao. Betsaka ne malagasy mijaly Jesosy rava-trano, ao ny namony aina, ao koa Jesosy ny tsy manan-kelofana.
mba ho any amin'iza moa izy ireny Andriamanitra. Ianao ny atenainy, ianao ny ateherany Jesosy a. Andriamanitra vonjeo araka ny famindram-ponao reny. Ary aza misy adinoana na dia iray ary, aza misy overina dia iray ary Jesosy a. Fa tanterao ny teninao manao hoe ho salama sy ambinina ane tahaka ny nanambinana ny fanahinao a reny vahoakanao reny. Misaotra Jesosy a. Matoky izay fa harenao izany tonom-bavaka izany. Ka raha sara ketreto Jesosy iny amin'izao alina izao a. Mangataka ny fanahy masinao izay. Irotsaka isam-baravarana nyreto vahoakanao izay nandray ny teninao. Tehiriza ao anatin'ny tsirairay avy izany teny izany. Dia mety torimaso mamy izay Jesosy a. Ary raha tonga ny maraina vaovao dia hamohana indray ianao Jesosy malalo. Misaotra Tompo. Aleluia. Amen. Aleluia. Makasitraka be dia be ny zokifelina rakotsika. Zaho moa teny taminareo tany aloha tany hoe ranabavy maminy vavaka. Nefa misy tsy nahafahany tampoka dia ranabavy finarakoto moa efa eo mameno ny banga. Dia hotahin'Andriamanitra anie ianao dia Andriamanitra malifity ary mitaza ny vokatry ny asan'Andriamanitra izay nataonao satria zava-dehibe loatra ny fanaovantsika ny asan'Andriamanitra. Dia misaotra ranabavy finarakoto, misaotra ny vavaka matsiro sady mamy dia hotahin'Andriamanitra anie ianao sy ny ankonanao. Misaotra antsika rehetra ihany koa naharitra teto hatramin'ny farany. Tapitra ny fandarantsika. Ny fiarahantsika eto ny tapitra. Amin'ny fiarahantsika tsy tapitra mihitsy raha miditra amin'ny site web ny Kiradio ianao. akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com ahafahanao mihaino no zapeo akiradio dia henonao maheno toriteny ohatr'izany foana ianao maheno hira mahafinaritra tsy tapaka mihitsy izy io mandeha andro aman'alina isan'andro misy toriteny isaky ny adiny 3 amin'ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo maraina dia amin'ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny hariva ihany koa. Amin'ny alahady amin'ny folo maraina henonao miverina zao fandarana zao tahaka ny toriteny-tsika rahampitso kosa ny fotoam-bavakantsika rahampitso tontolo dia hoeninao indray amin'ny ray atoandro amin'ny alahady. Raha sitrapon'Andriamanitra velonaintsika mbola tsy tonga Jesosy dia rahampitsika mihoneto manomboka amin'ny 7 maraina tsika dia efa hiaraka amin'izy amin'ny rahalahy. Tsy mangingina ianao miaraka amin'ny Kiradio miaraka amin'izy amin'ny rahalahy tsika rahampitso maraina amin'ny 7 ora dia manomboka amin'ny ray sasany amin'ny 2 eo dia miaraka amin'ny vady ireny raha anaty fotoam-bavaka. Samy tahin'Andriamanitra. Misaotra fa raha tsy teto ianao dia nangingina rery teto izay samy tahin'Andriamanitra dia matory amin'ny filaminana amin'ny fiadanam-po vitanao ny anjaran'Andriamanitra dia aloha izy hiady ho anao. Mahery izy daholo tahin' Jesosy tsika rehetrarehetra. Amen.